raha mamaky atsika amin'ny Marc chapitre 1 verset 1 à 2 mahita zavatra tahaka izao, araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany manao hoe: indro izaho maniraka ny anjeliko eo anoloanao izay anamboatra ny lalanao. Nefa ny mahagaga any ampikaraka baiboly dia tsy mba hita ao amin'ny boky Isaia akory ilay teny io, fa any amin'ny boky hafa tahaka ny Malaki chapitre 3 verset 1 sy ny Exodus. Mazava loatra fa diso ny filazana hoe ao amin'ny Isaia mpaminany, ary noho izany dia niezaka ireo mpanoratra baiboly tany aloha tany ny mba nanitsy an'izany adisoana zany ary novandreo tahaka izao araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny mpaminany. Tsy karatranareo eto fa efa tsy ao intsony ny teny hoe Isaia mpaminany fa nataondreo hoe bokin'ny mpaminany. Ny antony nanaovandreo mpanoratra baiboly ireo any izany fanovana izany dia amizay mba hankarikaitana ny fahamarinana, nefa efa fantatray tsara fa diso ny fanovana izay nataondreo satria eo am-pelatanay daholo ny kopia taloha sy ny kopia taty aorina, ary ny fanitsina izay nataondreo dia efa tanatin'ny kopia taty aorina. Ny zavatra tsara marina eto dia betsaka ny adisoana ao amin'ny baiboly nefa niezahana takonina foana izany mba tsy ho fantany be sy ny maro. Raha mbola tsy mahampy antsika ny ohatra izay nentina teto dia ity koa misy ohatra anankiray izay azontsika jerena ao anatin'ny filazantsarany Luka chapitre 2 verset 42 à 48. Anatin'ny filazantsara io dia ahitantsika ny fitantarana ny momba ny fahatanoran'i Jesosy Kristy ao amin'ny testamenta vaovao. Amin'io andininy io dia ahitantsika i Jesosy Kristy sy ny fianakaviany niakatra tao Jerosalema nde hiatrika lanonana anankiray antsoina hoe Pâques juive, na azo adika amin'ny teny gasy hoe fahatsiarovana ny famonjen'Andriamanitra ireo vahoaka juif tamin'ny andro zany. Raha mandinika tsara ianareo amin'ny tantara ity dia mety manontany tena fa nahoana ny fampiasana ny 3 andro no hita eto. Rehefa nahatsikaritra fa tsy de eo marina i Jesosy dia niverina tany Jerosalema ry zareo, ary ny mahagaga koa afaka 3 andro ry zareo no tonga tao Jerosalema fanondroany. Ny fiverimberenan'ny 3 andro eto dia fanatsofotsofohana teny nataon'ny Luka fa tsy izany akory ny tena izy, satria Luka dia miezaka hanapirofo ny 3 andro hitsanganan'i Jesosy amin'ny maty. Rehefa tonga teo ry zareo dia nahitan'i Jesosy niresaka tamindreo jiosy mikasika ny lalàna. Faly be Maria reniny nahita azy ary nanontany izy taminy manao hoe: ry anaka, taiza foana ianao raha nitady ianao zaho sy babanao hatrizay. Tiako tsindrina eto fa rehefa nanoratra an'io passage io ireo scribe na mpanoratra baiboly dia mba nanontany tena mikasika ny teny hoe zaho sy rainao, satria Jesosy ilay niheverina fa tsisy ray lasa nisy ray, nefa amin'ny tena marina dia tsy Josefa velively ny rainy. Betsaka ny manuscrit izay eo am-pelatananay milaza mikasika an'io andininy io, ary hitantsika ao amin'ny manuscrit ireo ny mikasika io rainao lasa niova hoe zaho sy Josefa, sasany milaza hoe Izahay. Hitantsika teo fa nisy ny fanovana natao tamin'ny manuscrit izay nanaovana ny baiboly, manuscrit izay mbola eo am-pelatananay, ary ho an'olona izay misalasala mikasika ny fahamaripototra an'izany dia afaka manontany anay izy ireo ary afaka entinay eo amindreo daholo ny proof rehetra mikasika an'izany. Toy izao indray ny ohatra fahatelo. Ity ohatra ity dia mikasika ny resadresaka nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu chapitre 24 mikasika ny zavatra iseho amin'ny farandro. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongavan'izany rehetra izany. Ity passage ity dia tena manandanja be tokoa, mety manontany ianareo fa nahoana. Ny antony dia satria ity misy tantara anankiray mifanandrifa amin'ny passage ity izay niseho tamin'ny taona 1988 rehefa nifindra tamin'ny toerana anankiray antsoina hoe Chapel Hill zaho tamin'ny izany.
Tamin'io taona io dia nisy zavatra goavana no misy tao amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Caroline du Nord, satria nandeha ny feo tamin'izany fa ho tonga ho ny faharandro tamin'ny taona 8 ho tonga ho ny Jesosy akany mpanaradia azy mandritra ny taona maromaro, ary rehefa aveo ho tapitra amin'izay ny fotoana ity na ny zao tontolo zao ity. Misy olona anankiray nanoratra boky tamin'izany fotoana izany mitondra lohateny manao hoe 8 porofo milaza fa amin'ny taona 8 no faharandro. Tiako marina eto fa io boky io dia natonta ho kopia 2 millions betsaka zao. Maro ny mpifanolobodorindrina tamiko no nivarotra sy nividy. Ny olona nanoratra boky ity dia mitondra narina hoe Edgar, ary izy dia ingénieur izay miasa amin'ny orinasa anankiray antsoina hoe NASA, na orinasa izay mpanamboatra ny fiaramanidina sy mpikarakara ny fandehanana any anabakabaka. Ary anisany porofo ao anatin'ny 8 nentiny dia ity resaka ho tantarantsika eto ity. Ao amin'ny boky izay nisoratany dia milaza fa ireo mpianatra an' Jesosy dia mba te hahafantatra momba ny hatongavany farandro, ary voaporofo izany ao anatin'ny baiboly Marc chapitre 13 verset 28 à 29. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha va manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Ny fomba nanazavany Edgar an'izany dia tahaka izao: inona ny fomba nanehoany Andriamanitra an'i Israely ao amin'ny baiboly? Israely dia ataony Andriamanitra ohatra amin'ny hazo antsoina hoe aviavy na figuier amin'ny teny frantsay. Noho izany ahoana ary ny fomba famoazany ity hazo ity? Rehefa amin'ny fotoana mangatsiaka dia tsy mba mamoa ity hazo ity fa mitsilopilopy, nefa rehefa tonga ny fotoana mafana dia mamoa tsara izy. Raha dinina tsara dia tamin'ny taona 870 no nahatongavany firenena Israely ho velona indray. Mbola tsy nitsahatra teo izy fa nilaza koa Jesosy dia milaza ao amin'ny baiboly Matthieu chapitre 24 verset 34: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatongavany izany rehetra izany. Noho izany ny fanontaniana mipetraka dia firy taona ny taranaka na génération anankiray ao amin'ny baiboly? Ny valiny dia 70 taona. Noho izany raha ohatra ka taona 870 ampitsika amin'ny taona 70 dia manome taona 870. Noho izany dia voaporofo fa tamin'ny taona 870 dia farandro. Betsaka ny olona tamin'izany nitsikera ny Edgar momba ny filazana fa ho tonga ny andro farany, satria efa voasoratra ao amin'ny baiboly fa tsy mba misy ny olona mahafantatra ny andro izany. De namaly Edgar nanao hoe marina fa efa voalaza ao toa fa tsy mba misy ny olona no mahafantatra ny andro izany, nefa kosa zaho dia mahafantatra ny herinandro hatongavan'izany fotoana izany. Ny ome daholo ny olona rehetra tamin'ny filazana izany. Rehefa tonga ny fotoana izay nampanaintenany Andriamantoa Edgar tamin'izany fotoana izany dia tsy tonga akory ny farandro tamin'ny taona 870. Tiako tsindrina eto koa ny mikasika ny passage anankiray ity ao amin'ny Matthieu chapitre 24 verset 36, milaza manao hoe fa ny amin'ny izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na ny anjely any an-danitra na ny zanaka ity an-tany, afa-tsy ny ray ihany. Tamin'ny fotoana izay nanoratan'ireo scribe na mpanoratra baiboly an'io passage io, rehefa nahita tamin'ny kopia tranaina indrindra izy ireo mikasika ny teny hoe na ny zanaka aza, dia tsy mba mahafantatra, dia lasa saina izy ireo hoe fa nahoana ary zanaka izay iverin'Andriamanitra moa ve tsy mahafantatra ny zavatra rehetra ny Andriamanitra? Noho izany dia
amin'ireo manuscrit na kopia eo ampelantananay mpikaroka baiboly raha ampitahaina ny manuscrit taloha be sy ny manuscrit taty aorina dia hita amin'ny manuscrit taty aorina fa tsy tao intsony ny teny hoe nanizanaka aza. Hitanareo amin'izany fa ny mpanoratra ny soratra masina dia milalao amin'ny tenin'Andriamanitra, izy ireo ihany no mamadibadika ny teny rehetra ao amin'ny baiboly amin'ny fomba izay. Noho izany dia efa naparitaka ny baiboly milaza fa Jesosy dia mahafantatra an'izany fotoana izany satria efa novoan'ireo scribe na mpanoratra soratra masina taloha izany. Nefa efa fantatray mpikaroka baiboly zany fa ny teny izay milaza fa Jesosy mahafantatra ny andro farany dia fanatsofotsofoana teny mba hiarovana ny foto-kevitra iray izany.